tsy nisy ny olona namony ainy noho ny Covid-19 teto Madagasikara ndraiky andro 20 Jolay teo. Araka ny tatitra nivoaka tamin'ny any amanjerim-panjakana androany alakamisy. Mijanona 2,700 araka izany ireo falavy ty valanaretin'ny ty hatramin'ny natongavany teto Madagasikara. Olona 3 tamin'ireo ray sy roanjato nanaovana fitiliana ny voamarina fa mitondra ny tsimokaretina ka roa tamin'izany teto Analamanga ary ny iray tany Atsimo Andrefana. 13 amin'ireo marary voalaza fa mbola manaraka fitsaboana ao anaty fahasarotana. Marary misy 12 ny voalaza ho sitrana ny datiny fa 20 ny volana Jolay 2024. Vahiny iray olona mizaka zoam-pirenena roa samihafa anankiroa ary malagasy 3 no sambonin'ny polisy pirenena tamin'ny talata lasa teo noho ny fiahina azy ireo nanomana tetika mono ny filoha-pirenena raha ny vaovao nampitain'ny lehiben'ny fampanaovana ambony ao amin'ny fitsarana ambony eto Antananarivo. Efa nandritry ny volana maromaro no nahazo vaovao mikasika ty raharaha ty ny mpitandro ny filaminana fa ny talata teo vao natao ny fisamborana hoy ny fanazavana nomeny misitry ny filaminam-bahoaka fa nomezantsoro Odelisa Randrianarson androany alakamisy nandritry ny resaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety. Milaza ho manohitra ny sy manameloka ny fikasana moa ny filohany avy ao amin'ny antoky RD raha niaona tamin'ny mpanao gazety izy ireo androany alakamisy hariva. Tsy tokony amaivana ny raharaha ary tsy sary mihetsika velively ny mpitondra tenin'ny antoko matoa ny mpampanola lalana ambony mihitsy no manao ny fanambarana. Ny tokonareo mpivarotra amoron-dalana teny Beorika androany alakamisy voaterina nampiasa bomba mandatsa-dranomaso ireo mpitandro filaminana naparitahana azy ireo. Tsy fanekena ny fandrarana azy ireo hivarotra amoron-dalana eny amin'ny faritry Beorika sy Sorano no antony nampitokona ireto mpivarotra ireto. Tsy aivina moa fa efa nosokafan'ny kominina Antananarivo renivohitra amin'ny tsenan'ny Beorika izay ametrahana ireto mpivarotra ireto ka izay amin'ny nandrarana azy ireo tsy hivarotra amoron-dalana intsony. Mpivarotra 700 no voalaza fa zaka amin'ity tsena ity ary tokony efa nisokatra tamin'ny herinandro ity. Nisy tamin'ireo mpivarotra kosa nilaza fa tsy nahazo ny tapakila ahafana mivarotra anatin'ny tsena io izy ireo. Nitaraina ny amin'ny fahateren'ny toerana ihany koa ireo mpivarotra ireo.